Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Tsy manantanteraka ny asa izay nampanentanay ny vahoaka ny mpitondra mitotongana ny fiainam-pirenena. Izay ny anisan'ny antony nampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra izany. Voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanoherana ary misy fehezan-dalàna misahana an'izany. Ny andidin'izay arahanao anaty matoa an-dahatsoratra boazatra zanatsoa. Mafana ny fivandonana eo amin'ny zandary sy ny fokon'olona ny mampikony amin'izao fotoana izao. Olona iray ny namony ainy, efatra naratra mafy vokatry ny fitifirana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Vaovao iraisam-pirenena nanao fanambarana ny FDS na ny Force Démocrate Syrien miaraka amin'ny Alliance Arabo-Kurde androany fa anafika ny tanàna ny Raqqa manohana azy ireo Washington. Ny andidin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Trangonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitaony sady dia efa Full HD amin'ilay wing ary ny feu dia tena raitra. J'aime mais tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao sady fisaka ny maivana tsy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Trangonga io. Baolay ny tsara drany. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokaty io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra izay mahazatra anao. Sura miny amin'ilay lavako azy. Merci e. Bono misy an'le promokate ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les promokate hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bonjour. 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 Bonjour, mapatanzaka zem suta samba samba ta. Bonjour nariewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, sala no tazanga lamnas. Jitika diabe. Bonjour. Hey, mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV amin'izao alahady alina izao. Ny anomboantsika ny vaovao dia tsy manatanteraka ny asa izay nampanentina ny vahoaka ny mpitondra mitotongana ny fiainam-pirenena. Isan'ny antony nampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra izany. Voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ihany koa moa ny fanoherana ary misy ny fehezan-dalàna amin'izany izany. Arahoary Matonda Tsoratry Boaza Razanatsoa. Telo taona latsaka roa volana izao ny fitondrana rajonary mampianina. Hatramin'izay tsy nisy njoro tamin'ny fomba ofisialy ho mpanohitra ny antoko sy ny vondrona politika. Ny antony, nandalo tetezamita ny firenena nandritra ny 5 taona, mila filaminana sy fitoniana ny firenena, mila avela miasa malalaka mpitondra vaovao, natao anjorom-bala ny ampipo noho ny fitiavan-tanindrazana, na dia tsy tamin'ny fomba demokratika no nahalan'ny filoha. Tamin'ny ankapobeny, nampiseho fahendreny ireo mpifanandrina taminy. Nanaiky ny telo na ny valim-pifidianana. Navela ny asa malalaka mpitondra, nandrasana hoe anala ny firenena sy ny vahoaka amin'ny fahantrana misy azy amin'izao fotoana izao. Kely sisa izao dia ho feno 3 taona ny fitondrana, saingy tsy misy fiatsarana ary miaratsy andro aman'alina ny toe-piainan'ny malagasy. Ny tsy fandriam-pahalemana vahoaka sy ny tsy fitandrona ny fananany miaratsy, ny fahefana mpanantanteraka ny feno fahefana mpanao lalàna sy ny fitsarana, ny lalàna miaratsy manerana ny nosy, ny tsy fanjarian-tsakafo efa mampimemena ny firenena mikambana, mihamahazovana ny kolikoly. Mitotongana ny fiainam-pirenena ary tsy afaka ny tazapotsiny izany antoko malagasy miara-miainga. Tsy nety ny fiara-miasa tamin'ny fitondrana tany am-piandohana, tsy niaino ary tsy nandray sosikevitra entina narenana ny firenena ary ampiadanana ny vahoaka ny mpitondra, dia izao nijoro tamin'ny fomba ofisialy izao fa mpanohatra. Tsy didinidina nefa izany fanambarana ho mpanohatra izany, fa fanapa-kevitra ny mpikambana ary nandalo ny rafitra faratapon'ny antoko, ny Kongresy Nasionaly. Taratra ny fanajana ny rafitra, ny lalàna ifampifehezana ary ny mpikambana rehetra izany. Miainga avy ao amin'ny antoko ny fanajana ny demokrasia sy ady hevitra demokratika. Ny fijoroana fomba ofisialy ho mpanohatra dia hitondra aina vaovao ny fampiarana sy ny fanajana ny demokrasia eto Madagasikara. Voalohany dia ho fantatra mazava, indrindra ny anivon'ny antenimieram-pirenena ireo solombavam-bahoaka mpanohatra ny fitondrana etsy andaniny, ny mpanohana ny fitondrana etsy ankilany. Ho fantatra mazava amin'izay ireo solombavam-bahoaka ny todi-damosina ny antoko politika nahalany azy tany am-piandohana, ka lasa manohana ny fitondrana izao indray. Ny faharoa dia hisy amin'izay ny ady hevitra demokratika eo amin'ny mpanohana sy ny mpanohatra fitondrana, indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Fahatelo dia misy amin'izay ny arofanina ho an'ny fitondrana mba tsy hitondra ny firenena makanikady, izany hoe misy ny sosikevitra hafa entin'ny mpanohatra fa tsy ambeti-tenin'ny mpitondra ihany no ampahafantarana ny vahoaka. Lalana iray ahafahan'ny mpitondra manaja ny demokrasia ny fanomezana lanja siasana ny fanoherana eto Madagasikara, izay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny fehezan-dalàna misahana ny fanoherana sy ny antoko mpanohatra. Ary efa namoahana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fanapa-kevitra fa ny antenimera no sehatra tokony hisehoana izany fanoherana izany. Asa rasahana tanteraka izany hatramin'ny farany indray izy ireo, fa tsy variana amin'ny kajikajy politika any ambadika any. Toizantsika tontolo politika kosa indray dia tsy manaiky ny mahafoloan'ny vondrana parlementaira miara-dia amin'ny malagasy miara-miainga ny solombavam-bahoaka Soleiman Mahmoud, ny solombavam-bahoaka Milavontsy Philobert izay efa nisorona tamin'ny toeran'io no izy tsy manaja ny fitsipika sy ny vinan'ny vondrana. Arahoara fanadadian'ny Feizo Ravaly. Ny andraisako fitenenana eto dia zahay eo amin'ny vondrana politika miaradia malagasy miara-miainga. Izay manana député 10 nandray anjara tamin'ny fifidianana teo zany. Dia tsy manohitra fa manohana an'ity fanjakana ity. Logikanay dia zahay tsy nanao déclaration politique. Dia miara-miasa amin'ny fanjakana zahay zany, mitondra ny hevitrinay zahay zany, manohana an'ity fanjakana ity amin'izao fotoana izao satria misy namanay parlementaire tafiditra ao. Ny olona milaza azy mpanohitra amin'izao fotoana izao dia olona miaraka tao. Toy izany ny tenin'ny solombavam-bahoaka milaza ho miara-dia amin'ny malagasy miara-miainga, fanjikana tanteraka ny etika sy ny fomba fijery ary ny vina ara-politika ny vondrona izany. Famadihana palitao sy fiarovana tombotsoa manokana, izay no azo isokajiana azy. Ankoatr'izay, ny volana septambra lasa teo ihany koa no efa tsy nandray intsony ny asa amin'ny mahafoloan'ny vondrona parlementaire VPM-MMM azy, ny solombavam-bahoaka Milavontsy Philobert noho ny fivadian'ny palitao.
voatendry ny filoha nasionaly VPM-MMM isolo azy kosa ny solombavam-bahoaka Solaimanina Mohamodo saingy mbola nahasany laza nefa ny tena ny androany fa izy ihany no filohan'ny tsivondrona parlemantera ity. Président VPM-MMM magagaina zanzany fa hatramin'izao aloha nilazao ny parlementaire ny VPM-MMM ka zahay dia miteny amin'ny anarany VPM-MMM fa tsy miteny amin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga raha vondrona politika malagasy miara-miainga groupe parlementaire ao amin'ny antenimieram-pirenena no lazainareo dia zaho mila vonjy Angiasy Philobert no filoha. Tsekenao be zany dia mato Soleimanina. Ilalana ny lazan'izany fa tsy anjanana. Nanazava tamin'ny andro Satarby kosa ny solombavam-bahoaka Soleimanina fa efa misitraka ny Zofeny tsy mandray ny asa amin'ny mahafilohan'ny vondrona parlemantera MMM azy ny tenany taorian'ny fanendren'ny filoha nasionaly ny VPM-MMM ny faran'ny volana Aogositra lasa teo. Ny maha président groupe parlementaire VPM ny tegnako zegny dia avy amin'ny décision ny vondrona politika VPM MMM zay sonavin'ny président tamin'ny 30 août 2016. Ka zay nazahoako nomination io dia niabrosé ny mila vonjy satria mila vonjy zany miala amin'ny tsisy olona androaka azy tao amin'ny MMM izy miala misintaka izy. Fa izy nefa hitatsika fa hitapoko hitapirenena reny miseho amin'ny aina mandeha reny tsy amin'ny MMM ny iarovany fahana amin'ny fitondrana zay misy ankehitriny ary fitsapono zany. Efa miatrika réunion na conférence des présidents tena koa dia mino zavany Assemblée nationale efa mandray ary mino an'izany. Fisandohana ndraikitra araka izany no ataon'ny solombavam-bahoaka mila vonjy. Izy ve ny fepetra ho raisiny manam-pahefana tokona ndraikitra amin'izany trangan-zavatra tahaka izany? Famitahana ny vahoaka malagasy amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny Madagasikara no nataony. Azo atokisana amin'ny ho avy ve ny solombavam-bahoaka tahaka izany izay mora mivadika amin'ny foto-kevitra ny joroany ary mora rebrebe ny fandresen-dahatra ny fahefana mpanantanteraka izay efa fantatry ny besin'ny maro. Ny toe-javatra tahaka izany izay tsy ahitana taratra ny fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena hatramin'izao fotoana izao. Ny tsy fahamarina toerana ara-politika izay mitondra any amin'ny tsy fahamarina toerana ara-toe-karena sy mampitotongana ny fahefa-mividiny ny malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mafana ny fifandonana eo amin'ny zandary sy ny fokon'olona any mampikony amin'izao fotoana izao. Olona iray ny namony ainy efatra hafa naratra vokatry ny fitifirana nataon'ny mpitandron'ny filaminana ka roan'ny vahoaka mafy ihany koa moa lehiben'ny distrika izay voalaza fa miray tsy kombokomba tamin'ireo mpanao asa ratsy. Fanatadiany Gaëtan Andratsilavo. Tsy mandry ny tany eo mampikony antony olona iray malaza mpamono tratra ny zandary no nangatahan'ny fokon'olona anaovana fitsaram-bahoaka kanefa tsy nomeny zandary. Raikitra vokatr' izay ny fifandonana teo amin'ny fokon'olona sy ny zandary. Nitifitra ny zandary olon-tsotra iray ny namony ainy efatra hafa kosa ny narahatra mafy. Tapaka ny lalana miazon'ny Port Berger vokatr' izay tamin'ny omaly. Ny zandary sy ny chef distrika no miray tsikomakomba amin'ny mpanao asa ratsy any an-toerana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao mampikony ka mahatonga ny vahoaka any an-toerana hitrotra tahaka izao. Efa tsy zaka intsony hoy izy ny mahazo ny mponina any an-toerana raha ny fanazavana trany. Tsy matoko tsony zany ny vahoaka manologna ny tompony andraikitra misy ao amin'ny distrikany mampikony. Indrindrandrindra ny ao amin'ny gendarmerie satria nisy mpangalatra tratra mpangalatromby tratra raindahiny efa malaza amin'ny mampikony io dia naterina tagny amin'ny polisy noho ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny gendarme mbola CB ndray ny commandant brigade ndray nandeha nagnano intervention nangataka io ologno io tary amin'ny polisy hoe mezonay io fa olognonay dia rehefa iny tokoa tsy nigadra io olo io nalefa navoaka nanao valifaty rava ny tanàna fokotany anankiray atao hoe Ambatobe. Dia ireto izay nitrangan'olana amin'izao ireo olona anankiroa kambagna reo efa nanomboka 12 taogno efa mpangalatra ny alan'ireo fianarana dia efa gadra ary ao amponja zareo mbola hafaka mandeha manao hasa ratsiny ihany eo anivon'ny tampon-tanàgnany mampikony. Zavatra misy zany ireo olo reto tsy mety migadra mety tsy gadrana. Nanamafy ihany koa ity solombavam-bahoaka ity fa miverina manao valifaty ireo mpanao asa ratsy mivoaka ny fonja ireo. Jerevo ny tegna zavatra marary amin'io district io fa raha regny fangatagna zay natany vahoaka
sy ny sojabe sy fiaramanontolo nagnano congrès tao amampokony nangataka fanosorana chef district sy rely olona tegna mpiaratsy-kombakomba amin'io hasa ratsy sy atokoisan'ny vahoaka io no mbola apetraka ao dia mety toeraka zavatrafy zavadoza satria zavatra misy am'izao dia efa mainy caserne mainy 4 gendarmerie mainy camion'olona olona tsotra anankiray ary tadiavin'ny vahoaka ivonogna koa ny chef district mamegnatra zany amin'ny tany aman-danitra. Androany raha ny fanazavana azo ny lamindamina ny tany an-toerana antony anisy ny fandevenana ilay namoniainy raha ny loharanom-baovao azo ihany koa nasaina nandositra ny lehiben'ny distrika sy ireo zandary sy ny fianakaviany izay tadiavin'ny fokon'olona amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay efa niakatra ao an-tampon-tanàna mampikony avokoa ny vahoaka avy amin'ny komina manodidina anatevin-daharana ny mponina ny an-toerana. Efa maro ihany koa ny solotena pokon'olona avy any Port Berger sy Antsohi anampy azy ireo any mampikony. Vao tsy ela akory nilaza nefa ny ministry ny fitsarana fa tsy misy idiran'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ny fitsaram-bahoaka izay miha mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsisy idiran'ny fitsarana mihitsy ary olona mamono olo zany fa fantatry ny olona fa voasazy fa dia entin'le forano mafana fa iny zany dia tsara sorona fa tsy voatery hoe misy vindicte populaire dia hoe tsy fatokisana fitsarana foana zay. Ao le hoe forano mafana etikatezerany olona misy mampirisika eo ambadika ao dia ireny no mahatonga le vindicte populaire. Faniliana ndraikitra izany fanamavanana ihany koa ny zava-misy mampitariana vahoaka eny fotony. Tsy fahatokisana ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana no mahatonga ireny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy ireny. Tsy tana intsony ny vahoaka izay azo lazaina fa miantso tany efitra hatr'izay any ka izao ny zava-miseho. Mazava araka izany fa ny fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana hamana ny olana eny amin'ny fotony no tsy ampy. Efa ela ny nandrenesana fitarainana vokatry ny faraisana tsy kombakomba sy ny kolikoly eto Madagasikara. Efa fantatry ny be sy ny maro ihany koa fa izay miakatra fitsarana ka manam-bola dia avotsitra avy hatrany. Porofon'izany ity mitranga any amampikony ity. Hatreto nefa tsy nisy vahaolana narosy ny mpitondra raha tsy hivina. Faritra maro no nisy fitsaram-bahoaka tato anatin'ny 2 volana izay. Ohatra amin'izany ny any Mananjary, Vatomandry, Sambava, Anosy Manapa, distrikan'ny Betafo sy ny maro hafa. 9 Novembre 2024 feno raika amby 20 taona katroka androanina mayan'ny rovan'ny Manjakamiadana izay tena mbola tsy fantatra mazava moa izay nanao azy mangingina no alohan'ny fankalazana azy ary hita fa tsy lahara-pamena ny fanarenana ny asiny tilapa ity izay tokony ataon'ny mpitondra fanjakana fa variana loatra amin'ny fandraisana ireo vahiny amin'ny francophonie fotsiny izy ireo. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia tsy ampy ary efa ratsy avokoa ny ankamaroan'ny fototra-fitrasa eny amin'ny EPP na ny sekoly fanabeazana fototra amin'izao fotoana izao indrindra moa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Vokatra izay tsy ampy ny ora fianarana zara fa mahavita lesona ny mpianatra mandrapatapitry ny taom-pianarana araka izany ratsy ny kalitaon'ny fampianarana Kaiton Andriatsy Lavoatra. Tsy lavitra ny renivohitra akory eto amin'ny EPP Sambaiko Arivo distrikana Arivon'ny Mamo tsy misy afa-tsy trano tokana efitra roa no nampiasain'ny mpianatra hatr'izay. Mifanetiny ao an-dakilasy ary mifandimby ireo sokajy taona amin'ny fampiasana ny lakilasy. Manana traikefa rehefa nahazo fiofanana ireo mpampianatra saingy ny fototra-fitrasa ny tena olana. Satria arak'izao zavatra rahatsika mahita izao ny mpianatra mbola misy mianatra any an-tokotany, misy mianatra amin'ny atao hoe efitrano vonjimaika na salle provisoire ny teny vahiny dia mbola miaritra fizaliana satria ny ainandro migaina ny ankizy madinika ny oram-baratra mananontany dia voatery zany misy ireo mpianatra mifandimby efitrano fianarana no izay tsy fahampiny ny efitrano izay. Miisa 4 ankehitriny ny mpampianatra amin'ity EPP ity raha tsy nisy afa-tsy 2 izany tany am-piandohana. Ny ray aman-dreny no miantoka ny karaman'ireo mpampianatra ireo, izy ireo ihany koa no miantoka ny fanorenana ny sekoly. Fifanomezan-tanana avy amin'ny fokon'olona sy ny solombavambahoaka voavidy tany an-toerana izay ihany tokana namaly ny antso no nahafana nanangana ity trano ahitana efitra misa 4 ity. Izahina votaina mialohan'ny fahavaratra izany ary avy hatrany dia ianaran'ireo mpianatra manodidina ny 20 ao an-toerana. Tsy tokony hisy ny fijery mitanila amin'ny fitondrana vahoaka hoy ity solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ity. Rehefa mino anao ao amin'ny assemblée, rehefa mino anao amin'ny manjery dia hoe navita zao fanjakana, navita fianarana izao
loha tenenina aminareo fa de reto vahoako reto mampianatra sady mampianatra te hampianajanatra de manorona rehefa manorona de ohatry zao le raha sy mijery ianao zany rehefa vita ty de isany hoe navitanay fanjakana hoe navita zo isa zany hoe lasa isany io tsy maintsy fotodrafasa ho apetraka ho an'ny vahoaka de amin'ny fanjakana zany ny KOLO ka eto a de misarika ny sain'ny fanjakana aloha ho anareo zany ny fanjakana mihitsy tenina aloha mba le mizara mitovy fa tsy nety ambanivohitra atao fakana vato mbola misy hafanody be dehibe andretrarehetrany ka de eto de mitarika an'izay miala tsiny a raha ohatra ka miteny an'izany fa zany zava-misy araka izany mbola sailaza ve ny mpitondra fanjakana fa nahavita zavatra ahafana manampy ny vahoaka nandritra izay 3 taona latsaka 2 volana izay mihay tena tanteraka toy ireo sekoly ambaratonga fototra maro any ambanivohitra lavitra ny EPP eto Ambaikarivo ny ray aman-dren'ny mpianatra no miantoka ny vola rehetra ampidonana ny sekoly tsy mahagaga vokatr'izay raha ambony ny tany zaza tsy miditra ny sekoly noho ny tsy fahafan'ireo ray aman-dreny sasany mamita ny adidy izay tsy maintsy atao eny anivony ireny sekolim-panjakana ireny resaka fitanteram-bahoaka eto andrenivohitra kosa indray dia fanatsarana izany no antom-pisian'ny tetikasa lamina izay arahana amin'ny ONG lalana fanampiana ireo olona tsy manana tanjaka herim-batana eo amin'ny fivezivezena moa ny tanjon'ny tompon'andraikitra fanadadiny narindra randranomanana eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana nanomboka tamin'ny taona 2009 no nahitana izany atao hoe toerana voatokana izany tsy misy intsony ny fanajanan'ireo olona bevoka sy mitaiza ireo zokiolona sy ireo olona manana fahasembanana ankehitriny eny anivony ireny fiara fitateram-bahoaka ireny miompana amin'ny fanatsaran'izay sehatra izay indrindra ny tetikasa lamina iarahana amin'ny ONG lalana sy ireo fikambanana tsy miankina misy atelo fandresendahatra eo amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny fitaterana sy mpampiasa azy no dingana ny diavin'ny tompon'andraikitra raha tsy teny fotsiny ohatra hoe amin'izao fotoana izao dia eo fampandiniana ary ampanoratana ny didy fampiarana ny code de la route vaovao ny ao amin'ny ministera ny fitaterana ohatra anankiray fotsiny izay fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny vokatra azo teo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka satria nanomboka ny fanentanana azy ireo mikasika ny fahalalana zany ny hoe inona marina tokoa moa zon'ireny olona osa ireny ka polisy miisa 500 no nahazo an'izay fanentanana izay ny 570 amin'ireo polisy ireo dia ireo izay miandraikitra ny fivezivezena izany ny filaminam-bahoaka dia ny 50 ambiny kosa dia ireo izay officier sy commissaire de police mpianatra raha ohatra zany zao manaiky ny zareo amin'ny mpivondrona eo amin'ny UCTU na ny fikambanan'ny mpampiasan'ny taxi be eto Antananarivo renivohitra fa hoe miverina ny toerana voatokana dia toerana voatokana ho an'ireo olona osa amin'ny fivezivezena zany ka manakaiky ny varavarana fidirana sy fivoahana eo amin'ny taxi be no anasivana zany toerana voatokana izany efa andingana neritaona izao ny tetikasa raha mifarana amin'ny janoary 2024 ary vatsiny ny vondrona Europeana ara-bolatrany ny fanesiny fiofanana sy ny fandrisendahatra tao anatin'izany etsekilan'izay miainga avy amin'ny tsirairay ny fahaiza-miaina sy ny fitondran-tena amin'ny maha-olombanona manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ny fitondrana foibe ho ny mpanabe iray dia izay indrindra eo amin'le hoe ahoana ny iainana n'le fahalalana hazo ny manomboka hatrany amin'ny ankizy mipakatra aty amin'ny olon-dehibe zany satria mazava ho azy ihany koa fa tsy ny ankizy ihany zao no hoe tsy mahay mitondra tena amin'ny maha-olom-pirenena zay fa indrindraindrindra ihany koa ny olon-dehibe satria ny ohatra ataony no alain'ireo taranany tahaka zany dia ohatr'izay ihany koa any anivon'ny fiarahamonina ohatr'izay ihany koa any anivon'ny fitondrana raha ny mpitondra ny tsy mame ohatra tsara ho an'ny vahoaka ataony vahoaka ahoana moa no anaraka ny tokony ataony zany tsy misy intsony ny fahaizana manaja ny fananana iombonana noho ny tsy fananana ny fitiavan-tanindrazana ho iatrany ny mpanabe raha tsy hivina andrasana trany ny fampiarana ny convention internationale des droits des personnes handicapées tamin'ny taona 2014 ho an'ny tetikasa lamina tanterahana amin'ny volana desambra ho avy izao ny fifanovatsony mba hanamafisana ny fiara-miasa amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra
vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nanao fanambarana ny tafika demokraty syriana miaraka amin'ny alliance arabo-kurde androany fa anafika ny tanànany raka manohana azy ireo moa Washington arahoana fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Androany 9 Novembre no nanao fanambarana ny tafika demokraty syriana na ny FDS sy ny alliance arabo-kurde izay tohanan'ny Washington fa anomboka ny fanafiana ny tanànany raka tanàna izay anisan'ny lehibe indrindra izay eo ambanin'ny ziogany EI na ny État islamika. Tanàna iray koa moa izay avaratra tsy nanan'ny Syrie no misy azy. Raha ny filazan'ireo tompon'andraikitra dia ity no anisan'ny ady lehibe indrindra izay ataon'izy ireo. Raha ny isa azo farany dia manodidina ny 3 alina ireo miaramila andray anjara amin'ity ady ity. Ny sabotsy alina teo ireo miaramila ireo ny tonga teny an-toerana hiomana amin'ity fanafiana ity. Hatreto aloha very toeran'ireo jihadiste ary mihasarotra ny lalana ho an'ny tafika syriana sy ny namany fa manohatra faran'izay heriny ny tafika ny EI. Ny tafika ny EI izay mbola manodidina ny 9,000 eo vonona hanao ny viveriny aina. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alahady alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany tenako mamy fotoananao amanaraka indray soavamandry tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.